Fisolokiana olona fakana vola sy harena sarobidy sy ara-dalàna sy feno fitaka amin'ny alalan'ny fanaovana ody sy dadibe na kalan'orona na tratrarina ity lehilahy iray hitantsika amin'ny sary eto ity. Vokatry ny volam-pandrika nataon'ny zandary teto Amboroviny anio talata 12 febroary 2024. Nampanantenany harena sy volabe ireo izay lasibatra tamin'izany ka ireto vola natao dika mitovy miloko sy volamena ireto no nataony ho porofo amin'io asa ratsiny io. Nampitondray ny fandrama sy garbaty tany malandy ireo azony ary hoentiny amin'ny toerana mangingina mba hangatahana anaovana fombafomba amin'ny razambe azahoana ilay vola marobe. Faritra maromaro manodidina ny Amborovi sy Ambondrona iny moa no efa voany anaovana izao afetsifetsena izao ka sendra ny patsa iray tsy omby vava izy indray mitoraka ity ka nifanena tamin'ny mpitondra bajaji iray ka ity farany no nampafantatra ny mpitandro ny filaminana. Dia tamin'ny fotoana io zany nanontaniany le soferan'le bajaji rehefa avy nanatitra an'le fandrama sy ilay garbaty ary le tany malandy hoe mbola misy volamena ve any aminao. Dia zaho izy le soferan'ny bajaji za tsy manana volamena. Amin'ny telefônina ihany zany mifandraisana io dia ohatrinona rozy ny vola tena misy any aminao fa arakaraka ny vola be any aminao izy no anamasinantsika an'le izy dia ahafahana mampitombo an'le vola. Dia tamin'izay fotoana zay moa 3 ariary ny vola nananan'le soferan'le bajaji. Dia alefaso izy amin'io compte omeny numéro anankiray indray zany le olona rehefa avy hoe alefaso amin'ity compte ity izy le vola 3 ariary io. Dia alefanao zany le izy. Dia araka ny fanazavana zany anaovana fombafomba hoentina amalifaliana ny masina zany mba hahatonga an'le vola hitombo zany. Dia nasainy mitondra gony roa mihitsy zany le soferan'ny bajaji maka ozy anao gony roa fa tena hofeny gony ozy le vola rehefa avy eo. Dia ity moa zany le zavatra araka le fanazavana teo, ity zany le zavatra ampiasainy zany. Io zany misy sarina vola 20 000 ariary, tsy vola zany izy io fa vola 20 000 ariary natao photocopie couleur. Dia io zany natao ambony eo. Dia ato anatiny ato nefa ny taratasy mitapatapahana miendrika vola zany. Dia taponany zany le izy. Dia rehefa avy eo mbola taponany sachet re eto ambony eto. Dia araka ny filazany moa zany sokafo moramora ozy le sachet. Dia tonga dia hita mantsy le vola zany eo ambony eo. Dia mahita an'le vola zany ianao dia tetro hoe tena vola be tokoa ty. Nefa le izy tsy vola fa taratasy. Dia rehefa tonga zany le fotoana asainy hitorana io vola io zavatra io zany dia ianao rery any asaina mitondra azy. Dia rehefa tonga any an-trano zany zay vao asainy sokafana. Rehefa sokafanao moa le izy rehefa any an-trano any moa zany taratasy ao anatiny fa tsy vola koa. Tsy kely lalina tokoa ny ratsy ary mbola maro ireo minomino fahatany te hanakarena tampotampoka amin'ny alalan'ny hery tsy hita maso ka eto dia mbola manentana antsika hatrany tsy hisalasala raha misy tranga amin'ny fisolokiana toy izao eny amintsika eny na ihany koa ireny fisolokiana amin'ny alalan'ny finday ireny. Manentana antsika olo-pirenena monina eto Mahajanga fa ny ratsy moa tsy kely lalana. Aoka re zany tsika mba tsy mora hofitahan'olona, mba tsy mora resen'olona lahatra amin'ny zavatra toy izao. Fa maro ny olona zany izay mahita fomba foana hoentina hisolokiana zany amin'ny fiainana andavanandro. Ekena fa sarotra ny fiainana ary tsy mora ny mitady vola. Fa tadidio fa tsy hisy olona hanome vola atsika anatin'ny rogony zany tampotampoka eo zany zavatra sarotra be zany amin'izao fiainana zao fa entaniny tsika. Raha mitazona kiosque tsika zany dia tokony ho maily foana koa ary amarino tsara ny mesazy rehefa misy manao retrait zany. Mifanaraka tsara amin'le mesazy sy le solde anao ve le mesazy tonga aminao mba hahafahanao hoe marina io sa tsy marina zay ianao vao manefa vola. Ilaina hatrany ny fahamalinana amin'izao fiainana efa sarotra izao satria maro ny mpanararoatra ny fahalemen'ny hafa amin'izao ka manao afetsifetsena mba hitangosana ny kely ampelantanan'ny hafa mila mitandrina araka izany ary atolotra avy hatrany ny fampanoavana moa ity tratra ity.